Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ilay hetsika arabaritra Azia teny Tanjomateny no natanterahana izany ary tsikaritra tao anatin'ity andro voalohany ity fa maro ny lina ary ny hetsika tahaka izao dia heverina fa anamafy ny fiarah-miasan'i Madagasikara amin'ireo firenena aziatika. Nakotrika ny fankafana tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika arabaritra Azia andiany faharoa tetsy amin'ny Expo Forum Tanjombato androany. Bandritrany mpandrasan'ny fitenenana dia nisaotra ireo mianakajy maro tonga nanatrika ny fotoana Andriamatoa Dominique Nira miara-manana atao ny anarany komity mpikarakara mavoatra ny ihany koa fa ahitana sehatra maro ity hetsika ity ary anisan'ny tanjona voalohany ny fivelarana ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fisarihana mpampiasa vola. Fiadinana iray lehibe ny fifandraisantsika amin'ireo firenena aziatika kosa izao hetsika izao raha nambarany ny sénateur Coly Roger. Dans l'histoire de nos relations avec l'ensemble des pays asiatiques, pays de l'Asie. Et je saisis cette occasion pour souhaiter à son excellence le Abdellah Ramadan, le président de la République de Madagascar, succès et résultats de sa visite officielle en Chine. Marina fa eo amin'ny 10 ero mpandray anjara n'ity hetsika ity izay tsy farany ratsy ny fa 20 ny volana Marsa ho avy izao.